Ataoko aloha raha manandritra zay telo andro zay mivokatra dia azo atao hoe positif izy positif satria ny ankamaroan'ny olona moa rehefa tonga tato na ny tanora fa indrindra ny tanora fa indrindra ny mpianatra dia nahita hoe ay ve izao ny tena potentiel Madagasikara misy amin'izao anina rehetra raha mbarako anareo fotsiny hoe ny tato Mantasoa ay ve Mantasoa misy an'izany fanaovana kaviara zany zany dia zava-dehibe tokony fantatr'olona anie zany ary zay indrindra ny objectif-nao ataonay mba hampahafantarana le olona hoe ny zava-misy tokoa eto amin'ny firenena ny momba ny fananantsika amin'ny harem-pirenena rehetra ataoko hoe mba hafahany indray mandeha amin'ny étape supérieure raha toy izy ka mpianatra izy dia mba hafahany hoe ohatran'ity kely digadiga ay misy fiompina digadiga sy tena tsika mihitsy no manana brevet amin'izany zavatra zany ay ohatran'ity ve ny crabe sady raha teo koa izy nasiana ihany koa ny vente promotionnelle mba hahafahan'le olona hoe misakafo an'izy io zay zany amin'ny ankapobeny ka ataoko hoe raha tamin'izay première édition sy deuxième édition zay tany amin'ny 20 stand tany tany amin'ny faritra tany tamin'ity indray zay dia nanao défi mihitsy hoe atao ary mba ataontsika grande échelle ici dia atao eto Tananarivo sady tokoa moa ny olona tsara mahafantatra an'io satria tsy vitany hoe nijono any an-dranomasina ihany nefa ny an-dranomamy na ny fiompina anaty ranomamy ny fiompina an-dranomasina dia ataoko aloha fa dia mahavelombolo fa hita mihitsy hoe misy fampandrosoana zay ataoko hoe fampandrosoana zay andrasan'ny olona ary zavatra mipaka direct mankany amin'ny vahoaka